Renao mihitsy hoe rendez-vous ahafahanao manova zavatra ao amin'ny safidy sy fanapa-kevitra ny fiaonanao sy ny fifanenanao ary ny fifankahitanao amin'ny fanatren'Andriamanitra indray andro amaraina mba tsy ho isan'ny olona mandany ny resource eo an-tananao ianao na ny fotoana na ny zavatra nomen'Andriamanitra fa hiasa araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra mba homen'Andriamanitra anao ny discernement sy ny fahendrena ahalalanao ny zavatra tena ilaina sy ny zavatra tsy misy fiantraikany amin'ny hoavinao. Misaotra raha eo mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny amin'ny fotoana maraina anairanao anay amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny vavolombelona, amin'ny alalan'ny fampaherezana. Fa tsy natao andanindany foana ny zavatra nomenao anay izay natao hampiasa ny fifantohanay izay ho amin'ny zavatra tena ilaina, zavatra tena sarobidy eo amin'ny fiainana isan'andro. Misaotra indray ny amin'ny fotoana maraina tonga miaraka amin'ny etaeta vaovao zay andre feo dia ny feo anao ny feo anao hitondra fiadanana, fahatoniana sy fitsarana ao anatinay mba hahafahan'ny zavatra rehetra miova hifanaraka amin'ny sitraponao amin'ny anara maherin' Jesosy. Misaotra betsaka ny amin'ny fotoana ny amin'ny fandaminana, misaotra ny amin'ny zavatra nomenao anay hatramin'ny androany afaka ampiarina izy ireny ary angatahana hatrany ny fanampiana feno avy aminao mba tsy ho piaino fotsiny tonga eto izay fa ho piaino mpankatoa amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy Tompo amen. Tsika itiaka mafy tsara ho an'i Jesosy dia mipetrapetra mahazo toerana tonga sondra eo anatin'ny sekoly tsy mety tapitra ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ty sekoly isa-maraina ity dia testana patience izay ny tsy azo ny mpianatra fampahafantarina ny mpianatra andro amin'ny maraina fa testana patience ty sekoly isa-maraina tsy mety tapitra ity. Misy taontsika mangetaheta hoe manana raha atao module izy io dia mba misy voalohany dia misy farany. Tsy mijanona ty fianarantsika ity raha tsy tonga any amin'ny raha ho any lanitra Jesosy, satria ny zavatra ianarana dia misy foana ny zava-baovao tsy fantatsika tian'Andriamanitra anovatsika ny fomba fiatrehantsika ny fiarahantsika amin'ny amen. Androantsika dia mbola iresaka momba an'ilay hoe fitahiana Berakah foana mandraka androany. Ny antony vasta be ny zavatra nomen'Andriamanitra, tsy natao andalo fotsiny ilay izy hoe misy zany, tsy izay ny objectif atsika hoe misy zany fa ho tafiditra ao anatin'ilay izy tsika tsiraray avy hoe raha misy zany dia ahoana no ahafahako miaina n'ilay zavatra misy nataon'Andriamanitra. Ny antony zava-poana raha miala etontsika mahafantatra hoe misy ilay izy nefa tsy misitraka an'ilay izy. Ny tanjon'Andriamanitra matoa mampahafantatra zavatra anankiray dia ny hahafahanao misitraka izay zavatra anankiray nampahafantaran'izay. Koa andro maraina dia mahafaly andray ny mamerina manazava momba ny Berakah ambara-pahamasaka izany ao anatsika. Amen. Dia raha mety dia maharitatra ny farany fa mety efa herinao ilay izy fa averintsika mihitsy androany mba ho masaka tsara. Tena akaikinao mahasoa ny teny averina hoe tena ilaina ny révélation vaovao ary mino fa mety hisy zava-baovao rehefa avy eo mbola tsy heninao fa ny ao ambadika le fiainonan'Andriamanitra le hoe tia ny teneniny dia rehefa nampiariko dia tia ny vokatry le teny nampiariko. Ndao tsika nomboka amin'ny Genesis toko 7:10 ny 9:12 ka hatramin'ny 9:20. Genesis toko 7:10 ny 9:12 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Melkizedeka mpanjaka ny Salema nivoaka nitondra mofo sy divay ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Dia nitsodrano any Abrahama izy ka nanao hoe ho tahian'Andriamanitra avo indrindra any Abrahama dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany ary isaorana ane Andriamanitra avo indrindra izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Dia nomeny Abrahama azy ny ampafolon'ny zavatra rehetra. Le tsodrano izay voarainy Abrahama teto dia tsodrano Berakah. Misy karazany tsodrano. Misy ny tsodrano nankinina tamin'ny finoanao. Iny le mahazatra antsika hatramin'izay.
misy le fitahiana io le hoe fitahiana berakah io a zay nankinin'Andriamanitra amin'ny toe-panahynao. Dikan'izay isika manefy toe-panahy io ke zany a misy fitahiana berakah miafina miandry antsika ao ambadiky ny fanekentsika ijoro a ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Le zavatra tenen'Andriamanitra eto zany tsy le fahabetsahana ao anaty tsy fahamendrehana mba hisokafany ao anatsika fa tsy hoe faritana sy refesina amin'ny fahabetsahana li satria isy olona ho hitanao manan-javatra betsaka izy fa manana toe-panahy tsy milamina. Tsy zay karazan'izay le tian'Andriamanitra anorenanao zay mety ho etaetany anatinao mba hiaina ty fahafenoana fa ny afahanao mifo sy mampifony safidinao a izotra ao amin'le fanamboarana sy fanekena ny toe-panahy mety amin'Andriamanitra fa misy zavatra nomanin'Andriamanitra spesiala ho an'le olona mijoro. Tena kekinao a misy zavatra spesiala hoe a homanin'Andriamanitra ho an'izay mijoro hoe raha misy olona zany andro amaraina mangetahita ny ijoro a dia misy zavatra tsara miandry anao ambadik'izay fijoroana izay. Ohatry ny mafimafy mifampijoroanao anao fa misy zavatra tsara be ao ambadik'izay ohatry ny mafimafy kely izay. Aleo enao no manamafimafy ny fijoroanao zany hoe anatin'ilay fijoroana misy fiaretana misy ady satria miady amin'ny tenanao ianao. Inona le fiaretana? Tsy izay ataon'ny olona no ataonao. Misy karazana fafinaretana ranofo fehezinao zay le fiaretana fa ao ambadik'izay kosa mijoro Andriamanitra mamerina an'izay very rehetra tao edena satria omenao le nariny Adama. I Abrahama resantsika eto a ary dia nomen'Andriamanitra azy le tsodrano a berakah. I Abrahama no nahazo an'io berakah io a fa io berakah io dia very tamin'ny Adama. Historiquement zany mila azontsika fa nomen'Andriamanitra sy efa nataon'Andriamanitra tao amin'ny Adama izy io fa noho ny amin'ny fihodinany Adama dia very a io berakah io. Io berakah io dia mitoetra na inkio hoe mahazo aina sy mipetraka ny seza fiandrianan'le berakah dia toe-panaraka an'Andriamanitra. Raha vao tsy ao io seza io dia tsy ao io satria tsy afaka mahazo aina. Manana intérêt ianao zany hanome an'le toe-panaraka an'Andriamanitra. Ny antony misy zavatra mahazo aina be dia be rehefa ataonao zay mampahazo aina an'Andriamanitra. Ny ainy Adama very tao edena nefa edena zany a sa feno fahavokarana fahabetsahana fahasamihafana vokatra maro loko. Ny Abrahama kosa indray a dia hita sy naverin'Andriamanitra tany amin'ny dezera. I Adama dia nahatsapa fahabangana nefa ny aina tao anaty fahafenoana. Zay amin'izay le ahitantsika hoe misy toe-panahy manomboka tsy milamina manomboka tsy afa-po. Rentsika le vavolombelona ny tenen'ny pasteur miamina teo mideside ianao hividy pick-up na lafo be mety manana an'le moyen ianao dia ny raison teneninao dia hoe satria hibatako entana nefa ianao tsy transporteur. Dia jereo izy rehefa tonga le fiara une fois par an sy deux fois par an fotsiny le izy no miasa. Hitantsika amin'izay ve le izy? Dikan'izay tsy hoe zavatra tena ilaina le izy fa fanirianao fotsiny. Tsy le fanirianao no toerintsika fa sao dia tsy Andriamanitra no voalohany fa lasa mifanirianao no nampiasanao an'le ressources izay nomen'Andriamanitra. Mila miverantsika manao jery totika hoe inona zany ny ampiasaiko ny zavatra omen'Andriamanitra sao dia ampiasainao mifanirianao fotsiny dia mananteninao fa ho any an-danitra. Any anie le problème mametraka ny tenany olona fa ho any an-danitra izy nefa mipratika sy ny fafahamiaina isan'andro mifanipaka amin'le zavatra andrasan'Andriamanitra. Tsy mametraka an'Andriamanitra ho first, tsy mametraka an'Andriamanitra ho voalohany. Toiziko nahatsapa fahabangana nefa ny aina tanaty fahafenoany Abrahama. Izy mivady dia nisitraka zavatra be dia be maimaim-poana nefa rehefa tao aorian'ny fihinanana ny voankazo voarara dia nilaza izy ireo fa nitanjaka nefa izy ireo tao edena. Zay fahatsapana fahabangana zay nefa eo Andriamanitra dia tsy mety ary loza. I Abrahama indray tsy nanataranaka mbola tany amin'ny dezera mbola misy zavatra be dia be tsy ampy teo amin'ny fiainana fa nahatsapa fahafenoana izy. Zay le sarika ny mason'Andriamanitra hifidy ny Abrahama satria i Abrahama naina metraka fa na tsisy nininina azy eo amin'ny fiainako fa eo Andriamanitra dia mety. I Adama indray
Nieritreritra fa Andriamanitra tsy maintsy midina eo foana. Zay le diso zay. Hoe Andriamanitra tsy maintsy midina eo foana na manao tsy mety ary. Tonga toy Andriamanitra hoe za midina fa ianao miala. Dikan'izay na midina teo dena raha ianao tsy ohatsony satria maninona misy zavatra manomboka tsy mandeha amin'ny laoniny ao ary zay le tsy mandeha amin'ny laoniny zay ilatsika sekoly mba ho ahintsy sy ho vaina. I Abrahama mbola tsy nanataranaka nefa izy efa natsapa fahafenona satria nahatsapa fa teo Andriamanitra. Io Berakah io dia manetsika ny famatsian'Andriamanitra avy any an-danitra no sady manetsika ny fanefana dimy avy eto ambony tany. Lanitra misokatra mampidina famatsiana, ny tany koa tokony misokatra mandefa dimy. Dia iverina amin'ny tenen'ny Genesis 14 teo ary Melkizedeka mpanjakan'ny Salema nivoaka nitondra mofo sy divay fandraisana. Ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avy indrindra dia nitsodrano azy izy, zay le Berakah. Hotahin'Andriamanitra avy indrindra ne i Abrahama, Andriamanitra izay nahary lanitra sy ny tany. Isaorany Andriamanitra avy indrindra izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Matoa nanolotra dia nisy fangatahana, mivavaka zany Abrahama. Dia nomeny Abrahama azy ny ampafolo ny zavatra rehetra, dimy. Misy zavatra be dia be zany ny famatopatotra le Berakah io. Ary misy teo mpanaty tsy milama matoa tsy mandoa dimy. Azontsika ve zany? Mahatonga tsy mandoa dimy, misy olona miteny zany. Tsy fantatra hoe makaiza le izy, fieritretana maloto. Finoana ny tsy milamina. Ary eto dia aoka zava amintsika fa tsy mahavery any amin'ny elo ny tsy fandoavana dimy. Mahavery any amin'ny elo ny tsy finoana. Zay mino sy atao batisa no vonjena. Fa zay tsy mety mino ho elohana. Ka ny problème tsy hoe vita batisa tsy vita batisa ianao. Fa Andriamanitra ny teny hoe zao no nataon'i Jesosy tokony arahanao. Nino an'izay sa tsy nino an'izay ianao sa mino izay tianao inoana. Tsika ne tsy hoe mino izay tiantsika fa miverinao fahamarinan'ny tenitsika. Lazain'ny teny dia zao nisy mofo sy divay, nisy fanolorana ny fahavalo, fandresena, nisy vavaka nataon'i Abrahama dia natolotra Andriamanitra le fahavalo satria nivavaka i Abrahama. Dia nanome ny ampafolo ny Abrahama avy eo. Ndao fa mbola hiditra mbola raha le résumé tsika izay. Genesis 27-28 eto anisany mampahazava tsara le hoe fitahiana Berakah ny anaran'i Jesosy ozy Isaka rehefa nitsodrano ny Jakoba ary hanomezan'Andriamanitra anao anie ny andon'ny lanitra sy ny tsirony tany vary sy ranom-boaloboka betsaka. Ao anatin'izany hoe vary sy ranom-boaloboka betsaka zany dia misy resaka fambolena, fahabetsahana, fanodinana vokatra, famafazana, fandresena, fandraisana. Raha ray amin'ireo no alainao dia tsy ampy. Fa izy rehetra tsy maintsy iainanao. Ilay fahatsara-toetra mety amin'Andriamanitra, inona mahatonga an'Andriamanitra nanome an'izy telo mirahalahy mianaka ny fanesy. Fa maninona ireo génération n'olona anankitelo ireo no nomen'Andriamanitra le fitahiana Berakah zay very tany amin'ny Adama. Inona le very tao amin'ny Adama ka hitan'Andriamanitra tao amin'izy telo mianaka. Anisany ny fahafahan'ry Abrahama telo mianaka Isaka sy Jakoba miaiky fa tsy avy amin'ny herin'ny tenany le fahombiazana fa misy ny mariky ny tanan'Andriamanitra. Inona ianarany ina moa? Akibe ty fa le lavitondro sotra tompoko. Ny fahafahanao manokatra amin'ny fonao iaiky fa misy lavitondron'Andriamanitra ny fiainanao. Raha tena zay ny fandresen-dahatra ao mivoaka ho azy ny fahatsapahanao hoe ahoana moa zany no ahafahako mamerina ny fifaliako fa tena nomen'Andriamanitra zavatra. I Abrahama teto tsy nandray lesona momba amin'ny fahafolo-karena fa teraka avy tao anatin'le toe-panahy mifandray amin'Andriamanitra ny fanekeny hoe ty adiny lalovako ty tsy hoe mahaya dia nandresy, tsy hoe mahery dia nandresy, tsy hoe be olona dia nandresy, fa teo Jehovah nanoana dia nandresy ko ahoana ny tsy ho afahako mamerina n'izay fankasitrahako izay amin'ny vava sy tanana sy amin'izay nomeny tonga dia nanao fahafolo-karena ho azy i Abrahama.
Galatiana toko fatelo andiva telo ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo aminaran'i Jesosy. Kristina navitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna satria tonga voaozona monjy anay izy. Fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra miantona amin'ny hazo mba ho tonga amin'ny jentilisany fitahinan'i Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy. Aty amin'ny boky ny epistily dia manomboka hita amin'izay zany hoe tao amin'ny Abrahama, ny epita tao amin'ny Isaka, nakao amin'ny Jakoba, dia rehefa mamaky ny tantarantsika dia hita hoe ny epita nakaiza ilay izy. Fa ity ny ilayntsika hoe taiza ny fiafarany. Ny fiafaran'ilay fitahiana Berakah avy amin'ilay fetezan'ilay toetra dia tao anatin'ilay olona anankiray izay tanteraka teto ambony tany atao hoe Kristy. Dia mbola ho hitantsika amin'ny toerana eo, vakiko ny toerana amin'ny anaran'i Jesosy, ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Ry rahalahy, miteny araka ny fanaon'ny olona na dia ny fanekena ataon'ny olona ihany azy, rehefa vita mafy dia tsy fanao ny manatsoaka na manampy izany. Tsy azo soloina tsony zany io. Rehefa azo ny Kristy zany io dia tsisy afaka maka an'io tsony. Avy ao amin'ny Kristy, ka hoe nesoina tao amin'ny Kristy izy dia any amin'ny olona anankiray. Azontsika ve zany? Tsy afa-miala amin'ny Kristy zao tontolo zao. 9:40. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe ary ho an'ny taranaka fa toy ny milaza ny maro, fa toy ny milaza ny anankiray. Ary ho an'ny taranaka ao dia Kristy zany. Eto amin'ny bokin'ny Galatiana dia mazava be. Fa teo amin'ny hazo fijaliana, hitantsika leo amin'ny 9:17. Voaozona izay rehetra miantona amin'ny hazo. Teo amin'ny fiantonan'i Jesosy teo amin'ny hazo no nampitaina ho disponible ho an'izay rehetra andray azy ao amin'ny famonjena ilay fitahiana. Rehefa namanga ny tokantranon'ny Zakaiosy Jesosy, dia inona ny teneniny rehefa nanonitra Zakaiosy? Maneo izy? Anio no tonga eto amin'ity tokantrano ity ny famonjena satria zanaky Abrahama izy. Fa rehefa vita ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana, tsy zanaky Abrahama intsony Zakaiosy. Kristy rery sisa ny zanaky Abrahama. Azontsika ve? Ohatrany hoe inona koa ary zany? Zany fotsiny ilay izy ka. Tonga dia centren'Andriamanitra amin'izay hoe manomboka eto amin'izay vita famonjena, enao rery ny zanaky Abrahama. Dia ahoana zany ilay olona mitony tena fa zanaky Abrahama ireny? Araka ny fieviny ireny fa raha ny tenen'ny Baiboly tsy izay izy, tsy izay intsony izy. Satria Kristy zany, Kristy no mitondra an'ilay tena mahataranaky Abrahama. Ka ilay izy zany tsy izay olona mitony tena fa ilay tenen'ny Baiboly. Zay mahatonga antsika tsy hoe mametraka anarana amin'izay tiantsika. Fa miverinao amin'ny Baiboly tsika hoe zay ve ny tenenin'Andriamanitra sao dia mamita tena. Koa satria Kristy no antsoina fa taranaky Abrahama, dia lasa ao amin'ny Kristy, centré ao amin'ny Kristy ilay fitahiana Berakah very tany amin'ny Adama. Ary fantatr'Andriamanitra fa ny olombelona dia mety tsy hanana kapasité hitahirana io, dia tsy nomena anao directement io fa napetraka ao amin'ny Kristy afaka hanampy anao. Ny anjaranao mandray an'i Kristy sy mifandray amin'ny Kristy, fa ao amin'ny Kristy misy fitahiana Berakah voamanao anao mietsika sy miasa rehefa mety ny toe-panahinao. Tena kaikinao, ny anjaranao hoe mandray an'i Jesosy, miaraka aminy hoe tsy manaonao foana hoe fa misy zavatra ao aminy hoe mety be aminao. Amen. Zay ao amin'ny Kristy no misitraka an'ilay fitahiana Berakah very tany amin'ny Adama napetraka tao amin'ny Abrahama. Ny atao hoe Berakah dia Andriamanitra mitsodrano olona mety aminy. Andriamanitra mitsodrano olona anankiray mety aminy. Rehefa mety amin'Andriamanitra zany tsika tsiraray avy reto, dia aseho an'Andriamanitra ilay very tao amin'ny Adama, hitany tao amin'ny Abrahama, nafindra sy navondrona, ny centrena ao amin'ny Kristy, ary afaka mamaly anao amin'izao 2022 zao amin'izay rehetra mety ho ilanao ny fanampian'Andriamanitra. Zavatra napetraka Andriamanitra fotsiny dia zao aoka ianao ho mety aminy. Amen. Rehefa mety amin'Andriamanitra i Adama tamin'ny mbola tsy nanota dia tao amin'ilay izy. Fa rehefa tsy nety tsony Adama satria naninona tsy nankato dia niala tao amin'ilay izy, ary Adama mihitsy koa nesoratra tao edeny. Fa io zavatra tsy hita tao amin'ny Adama io hitan'Andriamanitra indray tao amin'ny Abrahama, dia courage Andriamanitra hoe azo averina ilay izy.
Amen. Misy ny berakah zay tsodran'Andriamanitra mivantana. Ianao zany mila manaiky an'izany. Tena misy io. Ary ho an'ny olona mety aminy io, fa tsy hoe mino fotsiny dia mampiasa fotsiny ny principe de Dieu. Na dia mety hoe misy toetra tsy mandeha amin'ny laoniny ary dia mety foana io e. Fa misy zavatra tena nomanin'Andriamanitra ho an'ilay olona mitandrina, miaritra, miomana. Raha miteny hoe miaritra dia tsy tokony hiketra antsika, dikany hoe miaritra dia zao, ny olona manao zay tiana, ianao tsy manao zay tiana. Satria isika nampianarina fa ny hafa mahazo manao zay tia, fa zasy ianao tsy mahazo manao zay tiantsika. Anampy antsika amin'ny andavanandro ny fahafantarantsika hoe misy zavatra tsy azo atao ary misy zavatra azo atao. Ary matetika ilay tsy azo atao ilay zavatra tiana. Zany hoe mifehinao, ny fonao zay mety hamitaka anao amin'ny zavatra tianao nefa mety tsy mahasoa anao. Tsara be ne zany. Tao amin'ny Adama izy taloha dia very. Fa hita tao amin'ny Abrahama indray izy, dia hita tao amin'ny Isaka, dia hita tao amin'ny Jakoba. Ary izay mahatonga an'Andriamanitra fiera manambara fa zao n'Andriamanitra i Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Fa amin'izao fotoana izao efa amin'ny Kristy ilay izy. Koa izay manana ny Kristy sy mitoetra amin'ny Kristy ary mijoro olona mety amin'ny Kristy no misitraka an'izay fitahiana berakah izay. Amen. Inona ny zavatra mety hoe nitranga teo amin'ny fiainan'i Isaka andraisantsika lesona avy amin'izay famaritana sy famitianan'izay. Genesis 4:1-2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy mosary indray teo amin'ny tany afa tsy ilay mosary voalohany fony fahavelon'i Abrahama. Ary Isaka nakany amin'ny Abimeleka mpanjaka ny Filistina tany Gerara. Ary Jehovah niseho taminy ka nanao hoe aza midina any Egypta ianao mitoera eo amin'ny tany izay lazaiko aminao. Jereo tsara rehefa misy zavatra mahavariana be eto. Ny direction ny Isaka niala tao an-tranony tao amin'ny lainy andeha ho any amin'ny Abimeleka mpanjaka ny Filistina jentilisa. Ny réaction n'Andriamanitra tonga dia nanaka anazy izy tsy niteny hoe aza makany amin'ny Abimeleka. Fiana tenenina aza makany Egypta. Hitanao amin'izay Andriamanitra mahita mifaritra hatramin'ny voalohany, fantatr'Andriamanitra fa raha nitany tolotsaina amin'ny Abimeleka Isaka dia mivaly teny dia aleo makany Egypta fa ny Egypta no misy fahavokarana. Tena kaikinao ny Andriamanitra Andriamanitra tonga aloha e. Hitanareo mahatonga antsika tokony hiaino ny conseil an'Andriamanitra satria Andriamanitra mahita lavitra noho izay mety ho takatry ny vision anao voafetra eo amin'ny maha olona. Matoki an'izay vision an'Andriamanitra izay ianao. Aza mametraka ny zavatra hitanao hoe tapitra eo. Izy anie mahita zavatra lavitra sady mahita zavatra mihoatra. Ny tsy mahita fa tsy zavatra tsara. Amen. Rehefa niseho ny mosary tao Gerara dia ny saina hiala tao Gerara Isaka. Réaction normale ny zanak'olombelona rehetra. Tonga dia mitsoponenana. Tsy dia tsara ilay hoe mitsoponenana fa ny tsara dia miandry fanendrena dia ny rahan'Andriamanitra hiala teo amin'ilay fonenana ho any amin'ny toeran-kafa. Le motivation mihitsy zany tsy tokony hoe handositra na hitsoaka tsy izay. Raha vao izay dia diso ilay izy. Fa le motivation tokony hoe renao hoe izay ny programme an'Andriamanitra dia afaka mandeha ianao. Le mitsoaka mihitsy zany ny tsy tian'Andriamanitra. Misy situation ny fiainantsika mety tsy tiantsika affronter nefa tian'Andriamanitra hovahana. Tsy any amin'ny Abimeleka mpanjaka ny Filistina le berakah aza makany ozy Andriamanitra. Tsy any amin'ny Farao koa aza makany. Tsy any Egypta, tsy eto Gerara le izy fa ao anatinao. Taitra Isaka. Zara rehefa nandova avy amin'ny dada zarara nisy ninona fa ivony tena betsaka sorora. Zay rehetra taraiky tamin'ny herininy. Satria rehefa nizaraina ny lova dia Isaka tsy nazy ninona ankoatra ny teny. Fa ny zanaky Abrahama tamin'ny kiala hafa be dia be no nizarana ny volamena, ny omby sy ny rameva ary ny fananana hita masy hatramin'ny lavaka fahatsakana rehetra efa nizaraina daholo. Zany hoe départ zéro vita tsodrano zany Isaka. Ka hoana moa tsy saintsainy hoe tonga mosariko sady efa tsisy ninona eo an-tany na tsisy ninona eo tanàna kina aleo mandeha. Tonga dia niseho Andriamanitra. Tsy mahazo miala eto zany ianao. Satria za mbola tsy niteny ianao miala eto ianao. Dia gaga Isaka, fa maninona tsy miala eto? Dia manomboka mifoazin'Andriamanitra, notairin'Andriamanitra, nampatsiahivin'Andriamanitra. Ianao anie manan-javatra. Inona ary le problème dia vahantsika izay problème izay mba tsy ho eo amin'ny fiainantsika ankoatra le problème fa niteneny nomaly.
problème tenenomaly dia tandremo sao dia absent de présence de Dieu amin'ny fiainanao. Ty misy problème manaraka mila vahana. Sao dia tsy tonga saina ianao ny amin'izay efa ao anatinao. Efa nitsofiny Abrahama rano Isaka ahazo ny rehetra avy amin'ny maha-Abrahama azy. Ny maha-Abrahama azy ile Berakah amin'izay nafindra ny Abrahama hoe any aminao le izy. Tsangana teo Isaka. Tsisy ninninona fa nanana tsodrano. Hitanareo tian'Andriamanitra ho azo tsika ny asaribidin'ny parole miaigna eo amin'ny fahafoanana. Tahaka ny Genesis toko voalohany tenenina fa foana maizina tsy nisy endrika an-tany fa ny teny'Andriamanitra hoe misy mazava dia nanomboka ny asa ahafahana nameno an'ilay fahafoanana. Ka te-hiteny aminao fa manan-danja ny parole. Mety misy zavatra, mety misy programme hafa mety mifanindry amin'ity fotoana ity azahoana vola. Fa raha zah ianao mametraka ny importance amin'ny parole. Amen. Tsy androany ihany fa ny fotoana rehetra andrenesanao fa nasain'Andriamanitra ianao mba andre ny feony. Inona ny problema ny Isaka mba ho tonga lesona ho antsika androany maraina? Notsofin'Andriamanitra rano izy tamin'ny alalan'ny Abrahama dadany mba azo ny rehetra dia le Berakah naverin'Andriamanitra very tao amin'ny Edena, tao amin'ny Adama, ho ao amin'ny Abrahama. I Abrahama mitsodrano io zany mitransfere zavatra sarobidy be. Tsy tonga sainy Isaka hoe eo amin'le mosary mihitsy ene no miasa ny Berakah. Nataony collier le chargeur. Nataony collier. Dia zao ny teneniny hoe lany batterie téléphone. Nefa eny vozonany eny le chargeur. Andeha hitady chargeur any Egypte. Dia izy Andriamanitra tsy makany Egypte ianao fa eny ambozonanao io misy chargeur. Ka tiany mila courant ao an-damosinao misy plaque solaire. Tsy haiko azonareo. Zany hoe le zava-netreretiny Isaka rehetra efa tao. Fa maninona ny tsitany satria tsy nisokafa amin'ny maso ny ahita fa efa tao le izy. Zay le vahana aloha androany maraina anisany voalondohany mila vahatsika. Aoka ianao ho tonga saina. Fa maninona ny tonga saina? Satria lasa le saina, lasa saina. Ary raha vao lasa lavitra io saina io ka tsy mahita lalana dia maninona? Very saina. Dia lasa ohatrany hoe tsy mety tonga saina. Androany maraina antsoina dia tonga saina ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tena akaikinao mananjavatra ianao io e. Mety namaritra angamba ny Isaka hoe za tsy nahazo ninninona, tsy manana ninninona zany. Ie, tsy manana materiel tokoa Isaka fa nanana zavatra spirituel izy. Ianao hoe mahazo teny miala eto e. Ngeza-peny zany. Amakivaky ny fiaina ianao miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Amakivaky ny tontolo andro ianao miaraka amin'ny fahamarinana ny teny, miaraka amin'ny fahaminanina, miaraka amin'ny tsodrano, miaraka amin'ny vavaka, miaraka amin'ny valim-bavaka, miaraka amin'ny fahagagana. Tsy nisokatra ho amin'ny ara-panahy loatra Isaka. Na dia nijoro ary izy ara-patokiny, fidèle tamin'ny vadiny izy fa tsy spirituel. Tsy namitaka amin'ny vadiny izy fa tsy natakatra izy hoe sarobidy ny zavatra nomena azy. Zay na tonga azy vao nitranga ny problema tonga dia mitsoka. Any Egypte ny solution, toy izy Andriamanitra hoe tsy any Egypte ny solution, efa napetraka ao anatinao. Tsy nahafantatra an'izay nananany Isaka ary tsy nanome lanja ny zava-panahy nananany. Ary zay problème zay tonga dia niampita tamin'ny Esau. Isaka tsy nahafantatra ny asaribidiny Berakah nananany. Esau koa tonga dia nandova an'izay tsy nahafantatra ny asaribidiny fizokiana nananany. Dia zareo réaction izy mianaka fa mitovy. Manamaivana an'izay ananany. Mitady hivarotra an'izay efa eo nefa lafolavitra ara-tsarobidy zay nomen'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetraretiny. Satria une fois makany Egypte tonga dia soumis any Egypte ianao. Azonareo ve? Raha tsy tonga saina Isaka ny amin'ny Berakah nentiny, dia be dia be amin'ny fiangonana sy kristianina koa tsy tonga saina ny amin'ny Berakah amin'ny Kristy entiny. Dia mandeha izy fa mijaly. Dia mitady toeram-ponenana tsaratsara kokoa, misy fiangonana matanjaka kokoa satria eritreretiny fa zay ny ampiadana azy. Nefa ny fisian'ny Kristy ao anatiny afaka hanova ny zavatra rehetra. Tsy tonga saina Isaka. Androany maraina misy Isaka be dia be eto mino fa tonga saina izy amin'ny anaran'i Jesosy. Io Berakah io dia napatsihevin'Andriamanitra fa manova désert ho tonga oasis. Hainareo zany oasis zany?
ino zany ianao mamaly hoe aiko ino zany toerana any amin'ny désert izy rery misy rano izy rery misy zava-maniry dia manodidina désert daholo tena misy anie zany tsika moa tsy mipetraka any dia ohatrany tsy haitsika zany fa tena misy zany reto an'izay mipetraka any ony mba mino zany hoe possible zany hoe mitoerana anankiray tena hoe maina be dia misy atokan'Andriamanitra sy havan'Andriamanitra eo amin'ilay toerana misy ianao misy rano possible eo fokotany misy anareo zany reraka mahantra miaina amin'ny tsy fisina sy fahafoanana daholo désert daholo fa amin'ny tokantranonareo rery misy oazisy misy loharano tsy mety ritra zay ao dia lasa mitsimoka mamony mamoa ary mamoaka fruit daholo zay ao an-trano fa vao mivoaka ny tongotra to dia désert zay le berakah manova gerara mosary ho tonga gerara mahavokatra afaka anova amin'ny fiainanao mosary ho tonga fiainana mahavokatra zao fotsiny meteza ho mety amin'Andriamanitra dia mihetsika io efa ao amin'ny Kristy tsy mila tadiavina be fa lasa izy zany izy sao dia mila makany Jerosalema misy dia manao le satroka misy le anakely reto dia manao zao amin'le mur de la montagne tsy mila makany efa tany amin'le vehivavy eo amin'ny jaona toko faefatra Samaritain dia efa nampepitany le izy hoe hoavo ny fotoana ozy izy tenenao amin'izareo manao sekoly isaky ny larobia marain'ireo fa tsy mila makany Jerosalema fa afaka makany ianao tsy vava mbola tsy tany zany mbola hoantsika ireo fa tsy zay tsony le izy tsy le objectif zany tsy any amin'le hoe ny fiainako ty ngama tsy miva mihitsy raha sy tonga any Jerosalema dia manoroka ny tanyrazana tsy fanoroana vovoka no tonga ny fiainanao iova fa mifetezanao anamboatra ny fiainanao ho mety amin'ny Kristy na dia eto Madagasikara aza na dia avy any amin'izay quartier heverinao fa faran'izay tena tsy malaza sy mahamenatra dao tsika hijery ny salamo 7:1 ato misy anisan'ilay manazava momba le berakah manova désert ho tonga ho azisy mba sokafo ny salamo 107 anao azafady salamo 107 eo salamo 107 33 hatramin'ny 36 eo vakiko aminaran'i Jesosy mampody ny ony ho hevitra izy ary ny loharano ho tany mangetana ndre totsy berakah ndrety karabe ato voninahitro ny Jesosy dia mianatra terme vaovao be dia be ianao misy ny berakah ary misy ny karabe mampifamadika le berakah mamadika désert ho tonga ho azisy fa ny karabe vazivazy zany sao dia raisiny hoe karabe mba ho azosika ilay izy hoe mifamadika ilay azavain'Andriamanitra eto hoe tandremozy izy eny tsara salamo 107 mampody ny ony ho hevitra izy ary ny loharano ho tany mangetana 34 misy afaka mera mamaky amiko ve mianaran'i Jesosy ny tany mahavokatra ho tany tsiry no ninona no ny faratsian'ny olona no ny faratsian'ny mponina eo ary le toepanahy eo ary le toepanahy eo ary le toepanahy io indray le toepanahy ay zany le berakah mamadika désert ho tonga ho azisy rehefa tsara fanamponina fa le karabe le contraire zany mamadika zavatra tsara mbola azo zavatra ratsy indray satria ratsy fanahy le olona ay zany kay ny afaka hanova zavatra dia napetraka Andriamanitra ao anatinao tarafina mitoetra anao tena hoe kaikinao manova zavatra ny toetra ao anatinao hoe ame exemple faran'izay tsotrotsika olona tsy mitandrina nomenao fiara toetra olona tsy fidèle amin'izay an'ny olona le tenen'i Jesosy hoe zay mahatoky amin'izay an'ny olona zany hoe misy zavatr'olona napetraka teo aminao dia mahatoky ianao mitandrina an'iny mba tsy ho simba iny na dia tsy hanao azy caractère zany dia omena azy izy zay tokony ho azy zany hoe lasa propriétaire ianao rehefa fidèle amin'izay an'olona napetraka eo an-tananao tianan-javatra ve ianao aza mody fanina eo mba tsangano tena tsisy fetsarabela tsy hoe mba tianan-javatra ve ianao io tena hoe kaikinao raha misy zavatr'olona hoe mety napetraka teo aminao mety nindraminao mety natao andraikitrao arovy kolokoloy ohatry ny ianao dia azo ianao mampody ny ony ho hevitra izy ary loharano ny tany mangetana ny tany mahavokatra ho tany tsiry no ny faratsian'ny mponina eo
andiny fa 5:30 mampody ny efitra ho ranomonina izy sy ny tany maina ho loharano ary amponenina eo zay nona mba hanamboatra tanàna honenany ary amafy any an-tsaha izy Gerara sady anao tany mbolopoka ka azo vokatra be Berakah de mitahazy izy reto izy ngefa io foana le izy de mitahazy izy mba hitombony betsaka ka tsy avelany avitsy ny biby fiompony io am'izay le fananana be ovakitsika rehefa avy eo resaka toetra ny Berakah de mahazo ainy eo amin'ny toetra Jeremia 44:22 mbola namarinina le karabe Berakah karabe naran Jesosy ka de tsy nalevitra intsony Jehovah noho ny faharatsiny nataonareo sy noho ny fahavetavetana zay nataonareo koa izany nanaovana ny taninareo ho lao sy ho figagana ary ho fanozonana ka tsy misy ponina tahaka ny am'izao an'io zao tany lao toerana abandonné adino simba potika ruine désolation fa manina no abandonné le toerana satria olona mora miabandonna le ponina caractère karabe le contraire le Berakah teo ianao zany tsy tokony karazan'olona mora miabandonna zany manjary isytraika an'io fiainanao le izy ianao tsy tokony karazan'olona mora malazo hitantsika rehefa avy eo manjary misytraika an'io fiainanao le izy toiziko ve sa toiziko tsisy akoatra toizina le izy alelo hoe toiziko sa toiziko androso sa androso ianao entsika ve izy teo lasa abandonné le toerana satria ny abandonna le olona isaka ne seka ny abandonna ny Gerara seka lasa lieu abandonné nisy désolation Gerara raha tsy tonga de matana nahitra hoe tsy mahazo tsika ry zanaka tsy mahazo miabandonna zany tena kaikinao tsika ry zanako hoe ozy Andriamanitra tsy mahazo miabandonna zany anaty zavatra lalovanao io hoe fikiry Kristy hoe fa tsy mahazo miabandonna zany ianao tsisy an'izay miabandonna zany tsika hoe tsisy an'izay miembotra zany hoe tsisy an'izay miverindalana zany hoe somahaeny tehaka ao an'Andriamanitra tsy mahazo miabandonna zany ianao tsisy an'izany option zany miaraka amin'Andriamanitra tsisy hoe abandonna zany donna no misy manome fa tsisy tsisy an'iny abandonna tsisy an'iny Jeremia 12:4 mbola amin'ny Jeremia ihany ary ty Jeremia ty namoaka secret naran Jesosy mandra-pahoviana no isaona ny tany sy alazony ny ahatra any amin'ny sary rehetra fa maninona no misaona ny tany maninona no malazo ny ahatra inona valiny pasitera no ny faratsiny ponina any de lany ringana ny biby sy ny vorona rehefa ratsy fanahy ny olona de na ny alika ny andalina ary vonovonono tsisy antony de ritra ny alika de gakitsika inona moa dira zany rehefa ratsy fanahy ny olona de maty ny biby alika koa atao inona pasitera sura nefa tsy ilainy alika ny alika tompo manana fofona mahay manomboly avo be de be eny lavitra mba tsy hiteny telefoneto no enao fofo-tongotra fenina amin'ny bakiraro azo afenina amin'ny oronao fa drogy asitrika anaty valizy eniny alika ka tsy hainao ny andeha mofona valizy tsy ho hitanao eo misy tsy ho olona fa misy voary nomen'Andriamanitra an'izany fafahany zany ny akabeazan'ny olona miompy alika de passion falimanina alika fotsy fa tsisy ilana le alika eo za mbola mila amboarina daholo manatsaka avy areo ata maninao io saka io ay misambotra voalavo ny asany opio tsara opio misy raison mamitombona ohatrany tenen'ny pasteur miamina teo hoe tsy hoe manan-javatra tsy ampiasaina ianao zay le tian'Andriamanitra hoe atao inona ianao mena vola be ahafahanao mividy zay tianao nefa ny zavatra ho vidinao tsy ampiasainao akory avy eo de tezaina samboarina ianao mba tsy hanonao foana tahaka zany
Hozy izy Jeremia mahatonga le zavatra be deabe tsy mandeha amin'ny laoniny satria ratsy le ponina. Dia hono izy Jesosy amin'ny tantara faharotoko fafita efatra ambin'ny folo. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy aneritena ka hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiainao zany an-danitra ka hanasitrana ny taniny. Mahatonga le tany tsy sitrana zany misy olona manao ratsy tsy mety miala amin'ny ratsy fanaony ao. Madagasikara mifo kristianina miala amin'ny faharatsiana. Madagasikara mifo kristianina miala amin'ny faharatsiana. Ohatran'ny feona radio raha zay izy FM anananana. Madagasikara tafavoaka kristianina miala amin'ny faharatsiana. Tena le izy kay zany ka ty amintsika mahatonga le izy tsy mety mipoaka foana mandrakandroany zany. Eto tsy miteny Andriamanitra hoe ary ny mpanompo sambo dia hanompo ahy, tsy zay. Fô izy ny zanako mihitsy aloha miala amin'io betizy miverimberiny isan'andro io. Io mahataraiky an'le izy. Mino fa tsy zavatra taraiky tsy indrindra andro maraina fa misy olona tonga saina be. Tena tonga dia tsy ohatran'ny dirany eto ny alany eto. Satria fantany amin'izay fa izy io mitaraiky be amin'ilay faratsy toetra io kay manataraiky ilay fahatsaram-piainana rapitso. Fa inona zany ary le faharatsian'le ponina teo dia hitan'Andriamanitra tao amin'ny Abrahama le izy. Tsy hoe lahain-doza aloha vetivety milaran'i Jesosy. Maina ny voaloboka malazy ny aviavy, malazy koa ny ampongambe-danitra sy ny rofiara ny pômaza dia ny hazo rehetra any an-tsaha. Eto zany misy olona enina ny idirana zany. Maina ny karama malazo ny asa, malazy koa ny fahasalamana tsisy rofina tany amin'ny tokantrano, ny mpivady tsy mifankatia, ny ankizy maditra, ny ekolazy tsy voalohany hofantrano tsy taiza anaovana azy, tselatra ny latsaka delestazy mipoaka entana very. Zay ny dikan'io. Fa maninona? Malazo izy ny fifaliany zanak'olombelona. Ka ianao tsy mismaily io manimba zavatra. Raha vao ianao zany tsy mitsiky tsy manam-pifaliana miatrika ny andavanandronao dia misy zavatra simba eo any amin'ny fin de journée. Io lasa malazo ny fiainan'le olona rehefa malazo ny fifaliany. Fa ahoana pasteur? Rehefa malazo ny fifalianao, na ny rozy eo tokotany ary tsy tondrahanao. Dia gaga ianao fa rehefa tsy tondrahana le rozy dia maninona? Malazo izy. Karakarao zay misy. Alleluia. Inona pasteur ary le zavatra hitan'Andriamanitra tao amin'ny Abrahama tonga n'Andriamanitra novidiny afaka omena an'le Berakah mamadika an'le zavatra ratsy tonga zavatra tsara fa aza miresaka an'le karabeotsy ny loha fa iny tena aloha atao ohatrany tsy misy iny aloha. Tsotra le izy. Isaia 51:2 sakafo baibolinao. Isaia 1:5-5 amin'ny aran'i Jesosy. Eny tsarovy Abrahama rainareo sy Sara izay niteraka anareo, fa fony mbola tokana izy dia nantsoko sy nitahika ary no amaroko. Misy zavatra mahafinaritra be hitako tamin'izareo fa ho teneniko anareo izy Andriamanitra. Jehovah ne mampionona ny ziony ary mampionona ny zay rava rehetra ao izy. Eto amin'izay manao ny hevitra ao tahaka ny Edeny izy. Teny akaikinao Berakah zany hoe. Ary ny tany foana ho tahaka ny sahan'i Jehovah. Teny akaikinao mbola izy ihany koa zany hoe. Dia tena izy tia le zavatra hitan'Andriamanitra tao amin'ny Abrahama hoe tokony ho hita ao anatintsika hoe. Dia raha sao dia teneniko amin'ilay version anaitra antsika mba ho taitritsika sy hiova. Eny eo amin'izay fony mbola tokana izy dia hafaliana sy haravona no hitako teo aminy mba mifisaorana sy fiderana. Fony mbola tokana izy dia efa nisy fisaorana, nisy fiderana, nisy fifaliana, nisy firavoravona. Ny antsika rehefa any amin'ilay fahabetsahana be any vao mitsika ianao. Rehefa multimilliardaire vao itsika ianao, koa itsika eo. Ho ankinitsika amin'isany vola ao paosinao ve ny fanehoana ny nifinao tsara tare sy izay banga tsy olana zany. Ozy izy Andriamanitra eto mahatonga an'le zavatra tsara be. Maninona? Lasa zavatra ratsy be satria le faharatsiana ao anatin'le olona mihitsy no lasa mi-influencer amin'ny manodidina. Azadiny fa ny zavatra napetraka Andriamanitra spirituel danja be momba n'ity tany ity andeha amorona olona tahaka ny endritsika aoka izy anjaka. Misy zavatra ngeza be napetraka Andriamanitra ao anatinao mi-influencer an'ity tany ity. Zay mahatonga ny fanahy ratsy sy ny fanahy
tsara miady mba azo ny safidinao. Ny tevolo tsy afaka hanova tanàna ho tonga désolation, tsy maintsy mampiasa olona izy andefa bomby eo atonga le tanàna tsara tare ho lasa tanàna rava. Mazava sa tsy mazava dia miandry fo tsara fanasy tsara toetr'Andriamanitra ho ampiasaina hanova toerana tangazana ho tonga nouvelle ville. Manana vision hanangana nouvelle ville eto Madagasikara dia misy ny anaranao rue. Tsika azontsika ve zany? Ozy misy teny nakandraraika zany sakafo hankandrona mba ataovy amena fotsiny ndray tsy azoko ianao mba ndao mba miara mifaly fotsiny amin'izany tsodrano zany e. Aiza koa ve dia eo amin'ny sakafo tsy misy eo foana ve tsika? Misy zavatra tsara lavitra noho zany, misy tsodran'Andriamanitra mioma voaomana ao anatinao rehefa mety ny toetranao. Aika i Abrahama Sara reto zany fony mbola tokana izy, mbola tsy zaza, mbola tsy azo le valim-bavaka, mbola tsy tonga le taranaka, mbola tsy teo le mpandova, mbola tsy mivaly le vavaka, mbola tsy niseho le fipoahana, mbola tsy niseho le exploit, mbola tsy tonga ny succès, mbola tsy tanteraka le niriny fo. Efa nitsika, efa nifaly, efa nirava, efa nisaotra, efa nidera. Ianao zao izy zao androany atodika any aminao amin'izay mibasa amin'ny fanambarana. Tsy aty amiko miandro valim-bavaka ve tsika vao itsika dia izay ny ilay ampianaran'Andriamanitra hoe tsy izay ny prinsipantsika zanako hoe prinsipantsika vao mahazo teny dia efa courage tsika indray tsy miabandone tonga teo iz'Andriamanitra hoe sady tsy miabandone anao ny tsy ho abandone ny fiainanao. Tsisy ruine zany eo amin'ny fiainanao satria maninona tsy ao anatinao ilay izy. Ozy izy ny Isaia 35:1 fo nijerevako vao eo mihitsy ty tanaty tomobile teo mbola tsy niakatra mihitsy aloha aloha tadiaviko ty fa misy olona mila menany ty amin'ny anaran'i Jesosy. Samy mihitsy manomana le zao amin'izay miditra tsara. Amen. Ny anaran'i Jesosy. Ravoravo ny hevitra sy ny tany karakaina. Maninona hony? Désert koa ve dia ahita antom-pifaliana fa tsy azo koa zany teny zany. Teny ekekinao mahamenatra hoe Baiboly miteny hoe fa misy désert hony mavita amin'ny faly. Dia inona koa mifetraika an'izany e? Inona koa niraraika an'izay fifaliany désert an'izany? Ino ny toy anaty fa ary ny tany hay mifaly. Maninona? Tena ny toyany mamony tahaka ny lilia. Desert shall blossom. Lasa mamony. Aika zany le fifaliana ke zany tondra fleur. Ary mety zay mahatonga ny fleur indray aty aoriana tondra fifaliana. Za aloha mbola sy nahita olona nolorana voninkazo dia tezitra be akoatra ny any am-pasana izay tsy fantatra inona nataon'zareo rehefa naterana voninkazo. Tsy izy diran'izay fa omena fotsiny teny antsipy any tandroko ny tsy fantatro ny toy an'ilay izy moa. Aika any zany rehefa faly ianao sy rehefa ravoravo tanareo amin'izay hoe inona ke zany le toe-panahy mety mahatonga le Berakah mihetsika manova an'le désert ho tonga zavatra mahavokatra. Eto no meny ny zavatra hitako tao amin'ny Abrahama ozy ity. Mahafinaritra koa amin'Andriamanitra tany amin'ny Abrahama efa ela be ilay izy any amin'ny Isaïa izy vao mipitsipitsihany. Karaha izay ianao manam-paharetana. Ary rehefa mamaky Baiboly aiza ny sekren'i Abrahama atao amin'ity Genesis ity. Oh do fa tsy voatery ao zay mahatonga anao mila mamaky ny Baiboly hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany satria afenin'Andriamanitra ny tsefatsefam-paminaniana eny. Misy zavatra ny omen'Andriamanitra ara-potoana. Androany marina zao misy zavatra nomen'Andriamanitra zao. Misy zavatra nomen'Andriamanitra tokony voarainao zao. Hoe natonga ny Abrahama ke zany nisarika mason'Andriamanitra hoe ho ataoko ao aminy le Berakah manova an'le zavatra maina ho tonga zavatra mahavokatra satria izy mbola voatokana dia efa nitsika. Mody avy miandriondry i Abrahama reradreraka tsara miaraka amin'ny angeza amin'ny volom-bavany tonga ao an-trano izy zao teneny mbola tsisy ninona orenina azafady amin'ilay fomba fiteny orenina mitomany zao zaza zao vao menono nefa tsisy olona mitomany alika manao an'izany ao
fa ny vision-ny Abrahama rehefa niteny Andriamanitra ao ame taranaka tsy maintsy misy ao. Ary maninona ty zazy ty mitomany eto foana e? Sara omeo nono io. Nefa inona le berceau tsisy inona. Fa problème anao io mijery fitaratra tsy mahita mivadinao ho an'izay mbola tsy manambady. Rehefa mijery fitaratra bonjour chérie, vao maraina. Tsy hainao le chérie. Ianao manko tsy afaka manambady anao, tsy maintsy misy adama roatra ka eva ianao na eva na adama. Le fahafahanao miaina mpifaliana mialoha le nitenenin'Andriamanitra nefa izy mbola tsy mitranga. Fo maraina tonga dia inona indray pick-up fidina androany. Amin'io na mofo gasy ray ara mbola négocier amin'le mpivatsy alefatsy aloha rangady rapitsa teriko. Tsy maninona fa le anao falifaly mihitsy ao anatin'le miatrika an'le désert, manetsika ny fifalian'Andriamanitra, anetsika an'le Berakah izay napetraka naverina tao amin'ny Abrahama, nepita tao amin'ny Isaka, nepita tao amin'ny Jakoba, nitsitomy Kristia, noazon'ny Kristia ary omeny anao satria androany ianao mifaly ao amin'ny Kristy. Araka ve izy fa sarotra be mamerina izay foana isaky ny sekoly eto. Pasteur. Araka tsika amizay efa amin'ny Kristy le izy. Le mety voaratsika ve izy misy zavatra tsy mety eo noho ny amin'ny faratsy mponina Andriamanitra mihitsy miteny mahatonga ny tsy mety izy le ponina mihitsy ny ratsy toetra, ratsy fanahy, ratsy saina. Ohatra za no miteny zay fa andreo fiteny Andriamanitra hoe ny mahatonga ny tanàna io potika sy rava noho ny amin'ny faratsy mponina eo. Fa mba azahoanao ny ampalozan'le izy dia fataro fa mahatonga ny ela be zany. Tsy ela be tsony io. Vereny hoe tsy ela be tsony zany. Inona ke ny anaran'ny Isaka? Ny home izy. Hatrany amin'ny anaran'le zaza efa asiana indisy. Mbola tsy mety me foana ianao. Mitady Facebook publication ampimeva lany mega eo. Fony tokana dia efa hitan'Andriamanitra hoe kay hafy ty Abrahama ty. Mino fa misy zavatra be tsy voatantara tamin'ny fiarahan'i Abrahama sy Andriamanitra. Mino izy koa raha voatantara daholo dia na ianao ry alaina makely izy. Ry Abrahama dia nandray stylo mainty nisy sary mena ary dia nanoro dia reraka kely ny ratsan-tanany koa. Misy zavatra hitsinao fa rehefa révélé fanamasina dia manko fantatro amin'izay ay ve zao ny tao. Ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama voan'ilay voaka jareo lanitra. Inona hitanao? Kitana izao. Isa, roa, telo, tsy foi isa. Be loatra, tsy takatry ny saina, tsy vita ny kajoko. Ozy Andriamanitra. Asio an'le manako. Ho tahaka izany ny taranakao. Inona ny réaction-n'i Abrahama? Tonga dia voaray. Amin'izy mody ao an-trano hisara rery. Fa tsy mody ao an-trano tahaka an'izay nivoahany izy. Mivoaka izy tsy nanana vision. Verina nandeha natory izy miaraka amin'ny vision mampanofinofo tsara mahita zaza be dia be mitomany sy miara-miazakazaka eran'ny tokotany. Sotrandreo rahalahy manao aleloia avy any ambadimbadika any. Fony tokana izy ozy izy dia efa faly, ravoravo, misaotra, midera. Amen ve? Important be ny fifalianao miatrika ny journée anao. Important ny fifalianao miatrika ny fiainanao, miatrika ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Zay mahatonga le hoe manompoan Jehovah amin'ny fifaliana. Satria lasa malazo le fanompoana. Le fanompoana ne atao ihany fa malazo. Fanontian'Andriamanitra fanompoana
feno fifaliana firavoravona midorehatra tsara midovidovotra mamony misy fleur misy fruit misy vokatra tsara. Amen. Tena kekinao avereno ny fifalianao hoe tehirizo ny fifalianao hoe mahita zavatra hoe avy amin'izay ny tenenin'Andriamanitra dia mifalia foana hoe. Ny olona nanome lesona momba ny fifaliana aty amin'ny epistily dia Paoly apôstôly, ary ny toerana nanoratany an'izany dia tany am-ponja, ary ny olona nanoratany an'izany dia olona tsy tany am-ponja. Zany hoe homme prisonnier indray no nampaheriny homme libre hoe mba mifalia reto nareo any ivelany a. Azontsika ve? Dia nisy fotoana Paoly niteny le mpiandry fonja hoe sa ve hivoaka ianao? Toy Paoly hoe za tsy hivoaka ao izy, satria raha mivoaka eto dia tsy tanteraka le programa nandrahan'Andriamanitra, ka ny mahatonga eto tsy hoe ianao no manana kapasité anagadra, fa programa n'Andriamanitra sao atongavako any Roma. Azonareo ve le fahatakarana tena lasa tsy mibadika mihitsy amin'le fotom-pisaina sy fihevitra mahaolona. Fitiniko fidetika ilay izy tena misy ny Berakah. Ny Berakah dia Andriamanitra tena sy Andriamanitra mivantana mitsodrano anao, ary io Berakah io rehefa tonga ao anatin'ny olona anankiray dia mamadika ny toerana maina ho tonga toerana mahavokatra. Io Berakah io dia very tao Edena satria nanota i Adama. Nitady moyen Andriamanitra merina ny eto ambony tany dia nijery olona izy. Nahita izy tao amin'ny Abrahama, tonga dia nafindra tao amin'ny Abrahama. Dia avy eo i Abrahama io niteraka dia mifindra any amin'ny Isaka. Isaka koa niteraka dia manino? Mifindra tany amin'ny Jakoba. Jakoba koa niteraka 12 lahy, izy amin'izy 12 ary nomeny le koko. Tsy izay le izy, tsy miankina amin'le koko ny anomezana an'le izy fa Andriamanitra mibitsika. Dia namantaran'i Jakoba hoe tany amin'ny Josefa ilay izy nanofy dada, nanofany lahy, nandeha hono izay dia nisy vary betsaka be. Izy Jakoba lasa n'le kely ty le izy. Dia nipita ilay izy tamin'ireo mpanompo be dia be taty aoriana amin'ny taranaki i Abrahama. Tonga Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana amin'izay, tonga dia nalainy ilay izy. Manomboka teo tsisy zanaka Abrahama intsony, satria manomboka eo Kristy irery no zanak'i Abrahama. Dia tao aminy amin'izay le Berakah. Ary mety misy ifandraisany amin'ny hoe beurre le Berakah. Berakah. Mofo amin'izao sa mofo beurre? Mofo Berakah. Zany hoe mandamandana zany e. Za kosa aloha raha samy hinana mofo eo ny anao sy mofonao rehefa ny asiko beurre kosa. Hafa kosa. Tena henonao mihitsy ny tsirony hoe tena hany zany. Zafady to dia misy zavatra tsaroana vao miteny an'izany fotsiny. Ao amin'ny Kristy io. Vao mandray an'i Kristy ianao ka mitoetra ao amin'ny Kristy dia afaka mifankahita sy miaina an'io Berakah very naverina sy efa ao amin'ny Kristy ho anao. Androany maraintsika tsy ezaka hisitraka an'le Berakah fotsiny, fa hitandrina amin'ny fiarahantsika amin'ny Kristy dia automatika mifanetsen'Andriamanitra an'le Berakah avy amin'le niteneniny hoe raha vao ratsy ny mponina eo zavatra tsara lasa ratsy, fa raha vao tsara ny toetra an'le mponina eo zavatra ratsy lasa tsara. Inona zany le hoe toetra tsara anisan'ny resantsika androany toy izy Andriamanitra hoe i Abrahama mbola vao izy roa kely fotsiny tao an-trano dia efa nisaotra izy, efa nidery izy, efa nifaly izy, efa nirava izy. Taontsika hitsangana amin'ny voninahitra ny Tompo. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, isaorana amin'ny fony manontolo, ny fitondranao, ny faharetanao miaraka aminay hampianatra anay mba tsy ho diso lalan'izay nefa afaka hisitraka kosa maimpoana ireo zavatra tsara rehetra nomaninao anay. Misaotra betsaka fa nampitoerinao ao amin'ny Kristy izay atao anatinay. Ny fitahiana Berakah mamadika efitra tany laozy, tany maina, tany ngazana tsy misy ninninina, tany potika sy rava ho tonga tany sy tanàna honenana ampiaingonao sy miravaka zavatsoa amina fahabetsahana sy fahavokarana. Saotra betsaka ny amin'ny témoignage nomenao momba ny Abrahama. Mianatra izany tokoa izay fa fony tokana izy mivady nefa retao an-tranon'izy ireo ny fisaorana, fiderana, fifaliana
sy mifiraviravona. Ampio ny zanaka ao tsiraray avy androany maraina Jesosy. Manana olana izy a tsy afaha mifaly. Mivavaka izay mangataka ny fitariam-fananao mba anaiko tarihana mora foana ny tsiraray avy. Iaina n'le fahavokarana avy amin'ny fanekena amoaka ny vokatry ny fanahy fifaliana avy amin'izay voalazanao. Kisokatra mora foana ny vision tsiraray avy. Fa ny zavatra farany mitranga eo amin'ny fiainanay a dia izay nolazainao. Tsarovo izay rehetra tonga manatrika an'ity fotoanandroany maraina ity, hifandray am-pifaliana amin'ny fanatrehanao. Ho faly a miatrika ny androany. Ho faly a miatrika an'izay misy. Ho faly a miatrika an'izay efa nataonao hatramin'ny androany. Ho faly miatrika an'izay tsy takatry ny saina nefa fantatra kosa fa misy ny tananao mitantana sy mitondra ary ny contrôle-anao dia tsy maintsy miafara amin'ny voninahitra. Mankasitraka sy misaotra any amin'ny sekoly androany maraina. Mizavatra tsy hainay nampianarinao androany. Mino izay tompo fa opportunité androany ahafahana indray mampiatra an'izany fahamarinana sy izany fiainana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovony tsiraray avy eo amin'izay lalovany sy eo amin'izay iainany. Mety ao anaty fahafoanana, mety ao anaty fahamainana, ao kisokatra, apio izay ahay anokatra ny masom-panahinay. Fa misy zavatra efa napetraka ao miaraka aminao atao anatinay. Anova ny fahamainana ho tonga fahavokarana amin'ny alalan'ny fanekenay hifaly aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andao tsika hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy a. Mahazo toerana vetivety ary a dia anao fanatitra ampifaliantsika ny amin'izay nomen'Andriamanitra sy nataon'Andriamanitra tamin'ity maraina ity. Amen. Misy zavatra voaraintsika avy andro amin'ny maraina. Fonotokana rozy izy mivady dia efa reto ao amin'izareo. Mojiona ny tenenin'Andriamanitra fa tia ny tenenina hoe le tiako hita ao amin'ny ziona izay hovaiko le hitako tao amin'ny Abrahama tamin'izany. Fonotokana izy averiko le teny. Aiza le teny teo? Isaia 51, 2-3. Tsarovy Abrahama, naran'i Jesosy. Tsarovy Abrahama rainareo sy Sara izay niteraka anareo. Dia hiteny Andriamanitra raha tsy niteraka anery zareo dia tsy teonareo. Ny fisianareo dia vavolombelona fa ny valiana izy mivady. Ohatrany hoe ny fisianao mbola velona andro maraina vavolombelona fa teo Kristy nanolotra ny ainy sy maty ary namonjy ianao. Fony mbola tokana izy tonga dia faranako any amin'le andininy fahatelo any amin'ny farany. Hafaliana sy haravona no hita mba amin'ny fisaorana sy ny feo fiderana. Amen. Hitako Paoly ny teny isaory fotsiny se zavatra rehetra. Isaory. Isaory fotsiny. Be dia ianao, isaory. Ny antony, raha tsy isy bebe jantsony ianao dia tsy mety. Tsy mandroso ny fiainanao. Misy zavatra mety tsy mandeha amin'ny laoniny, isaory. Fa afaka hianatra ianao mba ahafahanao manatsara ny indray napitso. Misy faniriana mety mbola tsy tanteraka, isaory. Mety mampianatra faharetan'Andriamanitra. Ny sekoly patience anie ao amin'ny fotoana. Ary tsarovo izy ny efa rany Job. Rehefa naharitra izy. Amen. Azo tsikitsiky miatrika amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tsy raha tsy fanahy zany ny tompo miaraka aminao. Tsy miangatra zany izy. Misy an'le Berakah ho aminy afaka anovan'le désert ho tonga fahavokarana. Fa fony mbola tokany Abrahama Sara dia nisy fifaliana tao, nisy firaviravona, nisy fisaorana, nisy fiterana. Farafahakeliny raha tsy hitanao izay hifaliana, asio fisaorana. Forono ny fisaorana. Rehefa tsy hitanao izay hisaorana, mangala taratasy stylo dia manaova lista. Tereo ilay fisaorana. Amen. Raha sy nitsodrano izay tononona aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tononona ny fitahian'Andriamanitra vonina ho anao ao amin'ny Kristy. Iseho satria manaiky ianao hijoro ho mety amin'Andriamanitra. Mety amin'Andriamanitra ianao falifaly isan'andro. Mety amin'Andriamanitra ianao ravoravo isan'andro, ataovy amen. Mety amin'Andriamanitra ianao misaotra azy isan'andro. Mety amin'Andriamanitra ianao midera azy isan'andro. Mandehana manomboka androany maraina, mandehana dia mahavokara, mandehana dia mijoro, mandehana dia mahita an'Andriamanitra, mandehana dia miverena miaraka amin'ny vavolombelona. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo ary mifahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen. Tany tompo daholo somary fotoanantsika ty amin'ny trampokinoana lakely eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra mazava ho azy anasana antsika mpitiavana sy ny sabotsy communion. Tany tompo daholo.